Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity talata fa 17 ny volana oktobra ity ary mirarina soa indrindra ho anao indray amin'izao maraina izao a, manaraka ny ten'Andriamanitra ito amin'ity pezy ity, ny rariana dia hitondra famelombelomana anao hatrany ary koa tonga anao a tsy halan-darana amin'ny maha-kristianina ny izao fandarana izao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainana io dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara ny azan-danitra, tolotra ianao ny haja, ny tera, ny laza sy ny voninahitra satria mendrika anao izany ary misaotra anao izay amin'ity maraina ity satria anao iratinao ny masonay ary mbola manana fofinaina avy aminao izay miaino anao ankehitriny. Izay kosa dia tsy mendrika anao satria manota mandrakariva ka hifonanay feno eto am-pelantananao izany. Hitezanao Tompo, hiteny manoloana anay ary koa hanome zavatsoa ao anatinay tsirairay avy ka mba hitraka ny kivy ary ihany koa hahery ny malemy satria avy aminao ny hery rehetra. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ilay any loharano ahitana fanampiana. Ilay any loharano ahitana fanampiana. Alaina amin'Jaona 5:7 manao hoe kanefa tsy mety manantona ianareo hanananareo fiainana. Amen. Tsy manombo, tsy mpanompo ary tsy hiraka ary tsy mpaminany tsotra no lavinao sy no tsy mpahanao fa ilay mason'i Israely dia ilay mpanavitra anao. Raha ravy ianao a dia ianao ihany tompona andraikitra kanefa hoy izy tsy mety manantona ianareo hanananareo fiainana. Tandidin' izao tontolo izao a izay no hamafisin'ny tsy finoana sy ny fikomiana izay niazakazaka hiatrika ny fitsarana famarin'Andriamanitra no hitan'i Kristy teo amin'ny Jerosalema. Ny fahorian'ny taranaka lavo izay nitambesatra teo amin'ny fanahy dia nampivoaka avy teo amin'ny molony io izay antso mangidy loatra nefa dia ny tanany aza dia tsy afaka hampiverina ny fisamotan'ny fahorian'ny olombelona. Vitsy no hiady, vitsy ihany koa no haka ny any loharano ahitana fanampiana. Vonina ny hanolotra ny fanahy no amin'ny fahafatesany Kristy mba hitondra famonjena mety ho azon'izy ireo nefa vitsy no manantona azy mba hahazahoany fiainana. Indro fa latsa-dranomaso ilay andriana ny lanitra, indro ilay zanak'Andriamanitra izay tsy manam-petra, izay sahira-tsaina, miondrika feno tebotebo, mampitolagaga ny lanitra manontolo mahita azy. Manambara ny tena toetry ny fahotana izany mampiseho ny mahasa mafy manao ahoana eny na dia ho an'ny hery tsy hita fetra azy ny mamonjy ny meloka ho afaka mivokatry ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Raha mibanjina ny taranaka faran'i Jesosy dia nahita an'izao tontolo izao voalentika ao anaty fitaka mitovy amin'izay nahatonga ny fandravanan'i Jerosalema. Ny fahotana lehibe nataon'i Jiosy dia nandavana an'i Kristy. Ny fahotana nataon'izao tontolo izao kristiana dia ny fandavana ny lalàn'Andriamanitra izay fototra ny fanjakana any an-danitra sy eto an-tany. Hamaivona sy atao toy ny tsy misy ireo foto-kevitry Jehova izay anatapitrisany ny olona no voafatotry ny fahotana, andevo ny fahotana ary tandido ny fahafatesana faharoa izay hiatra aminy no andanitsy hain'ny tenin'Andriamanitra izay teny fahamarinana tamin'ny andro namangina azy. Fahasambarana izay fa anatin'ny tokony ho azony kanefa fahajambana mahatsiravina sy adalàna mahagaga ny eo anoloany. Roa andro talohan'ny Paska rehefa avy namotsipotsitra ny fiatsaram-belatsehan'ireo mpifehy jiosy Jesosy dia nivoaka farany niala teo amin'ny tempoly izy ary nitokana indray niaraka tamin'ny mpianany teo amin'ny tendrombohitra Oliva. Talanjona indray Kristy nibanjina ny manda ny tanàna, tilikambony, ny lapany, ny gagahany indray ny tempoly marevaka sady mamirapiratra dia makanto indrindra sady voninahitra ilay tendrombohitra masina. Nefa izany rehetra izany dia mandalo any fa Kristy ilay loharano famasinana rehetra, ilay tompony hery rehetra dia izy no tompontsika, izy no tokony hifikirantsika ary izany no tianao ambara amin'ity maraina ity dia ny hoe nomeny Kristy anao ny fiainana
meny Kristy anao a ny fialana ny amin'ny ratsy rehetra, ary izy ny vahaolana ny amin'ny mety ho karazan'olana rehetra misy amin'ny fiainantsika. Noho izany dia aoka isika nantona azy, ao tsika hanavao mandrakariva isan'andro isan'andro ireo izay efa neketsika teo anatrehany, ary hanavao ny fanoloran-tena hiaraka sy hiara-dalana aminy. Mba manao anie zany teny zany mba tonga fiaingana vaovao aminao indray izay tsy mbola tara raha izao no manapa-kevitra tany ho anao Jesosy. Irany masina tsara ny azy an-danitra, mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Dia te hanavao ny fanoloran-tenanay izay to anatrehanao Tompo, aza tsarovana tsony ny antsoinay fa mahamenatra anay. Mety eza ianao mba hanavaonay mandrakariva, ka rehefa hanavao ny fanoloran-tenanay izay ireo nekeny rehetra teo anatrehanao, dia ankahiraizo amin'ny alalan'ny fanahinao masina mandeha araka ny sitraponao. Amin'anaran'i Jesosy, amen. Savior.